Androano no natolotra ny fampanoavana izy efada izay voasambotra tamin'ny fandrombana tany Mantasoa iny Kasamy nahiditra vonjomaika eny amin'ny fonjana tany mora avokoa izy ireo izay ny amin'ny nivao mifandrembava kosa eo amin'ny tontolon'ny finoana Mifandrindran-dalana amin'ny fankalazana ny fahatsiarovana ny niakaran'ny Masina Maria tany an-danitra dia hisy ny fivahiniana na masina izay hotontosaina any Anosivolakely manomboka rahampitso raha ny vaovao farany izay voaray moa dia tsy hisy pretra hanamasina ny fotoana io jerentsika ny vaovao. Raha ny vaovao farany voaray izy dia mety tsy hisy pretra hanamasina lamesa ny Anosivolakely mandritra ny fivahiniana hanamasina izay atongoka rahampitso ka haritra 4 andro noho ny fisian'ny vavaka fanamasinana izay hotontosaina eny ambonimpolo. Hotontosaina ihany anefa ity fivahiniana andiany faraiky ambenimpolo ity araka nambarany tompony andraikitra. Fitsahoanan'i Jesoa lalany azo fijaliana ary fampitanany afatra avy amin'ny Masina Maria ataony rapatrice no fandaharam-potoana amin'izany. Tsy izy kosa nefa nirakitra sy nirakiboady na vola hafa atao amin'ireo andro ireo, andro izay natokana natontosana vavaka misandratra sy bebahana. Marina fa anisany nanamarika ny fankalazana ny 12 Aogositra teo moa ny vavaka manokana notontosaina tany Londres izay notarihany eveka sy ireo pretra miasa sy monina ny antoerana. Nasiana teny manokana tamin'izany ny mahakasika ny Anosivolakely izay mbola maro ireo tsy mahafantatra ny momba azy na ny eto Madagasikara azy. Natao tamin'ny fiteny malagasy ny toko-sapre andiny ny voalohany nandritra ny ministera be voninahitra faha-4. Ao aminao no soavina noho ny vehivavy rehetra ianao ary no soavina isay soa nateraky ny kibonao. Raha Maria feno hahasoavana ny tompo ao aminao no soavina noho ny vehivavy rehetra ianao ary no soavina isay soa nateraky ny kibonao.